Chemise super voilà zany amle tapikandro karaha izy zany sandany mbola misy olona avy ao koko daholo nareo zay mijery a vitsivitsy maromaro fa tsy maninona Kuna Lion Sayu Coucou Daonaro Coucou Daoli dans nos publications de tam tse que tam filin hein ma casque oui c'est miskana chanka toi amezaka problème na digitalisation na bourse dia hitako tao amin'ilay commentaire atao zany hoe tsy mpianatra katsera ny tratran'ilay izy a fa ny université amin'ny Fianarantsoa koa ny université amin'ny Manjaka zany hoe ny université mpanjakana rehetra aty aminay zao amin'ny valo sy 9 minitra mbola mazava be mihitsy aty amin'izao mbola mazava toko daholo nareo tsy ampiandra anareo ela fa lany ny connexion anareo mega anareo a lasa leo koa hitanareo a henoko le hoe resaka digitalisation ana fangalana bourse any Ankatso ny antony tenenako an'ity satria za mpianatra Ankatso fa iny a fantatro tsara fandehan'ny zavatra eny a resaka fangalana bourse sy any so dia teneniko dia meloa so dia avy indray tonga lavatra mianakavy sy tanakavanany tompy hoe allo atsana mihitsy le bourse zavatra irevena fotsiny za dia anisany andro tena Ankatso a ary anisany samy teny hoe ilaina le bourse satria tsy mitovy daholo ny fari-piainana ankizy mpianatra eny a Ankatso nataoko exemple eto a fa ny université mpanjakana rehetra ao Madagasikara dia mitovy daholo ny système ka zay no tenenako an'ilay izy hoe nianatra tena amin'ny sekolim-panjakana dia fantatro tsara le izy a zany lanjan'izany bourse zany satria ny ankizy rehetra tsy mitovy daholo ny fari-piainany a tsy mitovy ny fiaviany be dia be ny ankizy avy any ambanivohitra lavitra be any a nianatra any amin'ny université a mandrato fianarana eny a dia ny bourse a tena ahafahany a manampy a amin'ny fivelomany ahafahana dia marina ary hoe tsy ahavelona mandritra ny hoe ray volana le izy fa mba manampinampy kely eny ka eo dia efa teneniko hoe so dia avy indray tonga lavatra manke tsy ilaina le bourse ilaina tompoko ny bourse zay nanomboaka azy manaraka an'izay a malaza be resaka hoe digitalisation kasepitra satria sady mandeha ka hoe pitara be tsovosofia raikitra amin'izao le hoe resaka hoe digitalisation zany a ny amin'ny université mpanjakana digitalisation hoe omena carte ohatry ny carte bancaire hono zany ny mpianatra dia alaina any amin'ny banky voalohany amin'izany a tsy haiko voalohany amin'izany be dia be nisy ny taraina hoe atsofoka ao anatin'le rehefa maka vola zareo any abehoagna amizay dia tsy mivoaka le vola avy eo nefa ny compte-nao efa débité zany a so dia misy manontany hoe efa niala le vola anaty compte-nao rehefa jerena nefany a tsy mivoaka nefany a tsisy vola mivoaka manarak'izay indray a ankoatran'le digitalisation misy an'le hoe efa tsona ny mpianatra efa ok hoe maka bourse anareo dia tonga any dia hoe antsa anaty base indray nareo fa tsy maka tsy mahazo indray hono nareo nefa misy ankizy nandany frena dia niakatra teny angalana an'izay bourse izay fotsiny a dia tonga eny vao miteny hoe ary efa milahatra be dia be ny ankizy vao miteny hoe antsa tao anaty base nareo dia tsy mahazo tenakaiza ny korotanetana be zany maniry raha verina ohatrany tamin'ny anay taloha hoe tia karatra dia milahatra manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 2 atoandro a mandeha milahatra niny karatra kely iny karatra be moa zany le fiche de bourse iny dia mandeha milahatra bourse izy maraina ohatrany ankizy rehetrarehetra mamoriporina ty fatifatana digitalisation ty a nefa zao le izy gaboraraka be inona nilay hoe misy amin'ny postre miara-miasa amin'le izy dia inona nilevana le postre rehefa ikorotana ohatry zany le izy zay mihitsy le ilaina le bourse fividanana boky polycope photocopie be dia beraka katso io a nilaina le bourse mafatifaty kely na sepitra oui ka zay ka mangataka an'le ankizy a zay mpianatra any amin'ny université mpanjakana mba izy teo eo
za zany mba menga fotsiny mba ho tonga eny apoto masina apoto sofony tsaiko any zany izy ty hoe ataovy ohatran'le fomba taloha ataovy ohatran'ny tamin'ny andro ilay taloha mandeha milahatra ianao manomboka amin'ny 7 maraina amin'ny 2 atoandro anao vao mahazo voly tsy maninona zany alohanay milahatra ohatr'izay zay hoe fatina digitalisation nefa tsisy dikany tsy hitako izay madigitalisation anazy mety hoe mamely be an'le raiky alahina tsy rarahako fa ny anahy fitsijovako an'le mpianatra amin'ny taraina le izy misy akizy mila an'le bourse misy akizy efa nandany frais zao efa 10,000 même plus misy akizy efa nandany frais nandeha niakatra teny dia tonga eny dia efa milahatra hoe tsy ao anaty base hono nareo dia tsy mahazo bourse indray fa alika anareo ngaky izay nandeha nilahatra teny amin'ny firma renako eo nareo vao miteny tsisy indray eno vola efa kely io dia mbola zarazaraina lefa ny amin'ny banque amin'ny poche inona tsy tako zany idira amin'ny poche amin'le izy rehefa ohatran'izay ihany le zavatra lacré ao ampianarana délégué miantoka azy andray kosa manahoany mendrika andraika koa misy hoe lahatra hatramin'ny 7 ariva ho vao azo na misy tenaro hoe misy fay informatique indraindray ka inona ny tonatonanana manao an'le digitalisation rehefa mbola tsy ary fomba tsara resaka ary informatique an'le izy tonga atao trano fa tena tsy azoko zany le izy hoe inona ny tonatonananao digitalisation nefa zavatra ohatran'izao le izy ny azany mampalelo anahy misy mantsy le monsieur taimbava be hoe ajanony any le bourse rehefa manahirany hoe ajanony any le bourse rehefa manahirany ajanona hoana satria nareo mantsy tsy niaina le izy ane za zao dia anisan'ny niainany zany bourse zany ilaina le izy anaovana photocopie na dia ataoko hoe goûter kely ana tsy ndraingy ianao tsy mandoa lasa tsy am'le lafo be frais dia tsitsiana le izy dia mandeha tongotra avy any ampianarana ka hatrany an-trano sitranay anaovana photocopie le izy donc ilain'ny ankizy ny bourse na dia kely areo misy ilaivana anazy io ho an'izay tsy nianatra teny moa zany dia mora aminy ny teny tsy ilaina zany bourse fa ho anay nianatra teny dia ilaina zany misy ny mirevy izy reny bourse reny nety nireveny azy ny azy fa misy ireo ankizy tena mila an'le izy eo zao misy miteny hoe misy ankizy efa tamin'ny efatra maraina tonga tany dia verina fotsiny ditanareo amin'izany foutage de gueule be ka tsy zakako le izy ny base dia avy amin'ny liste omeny université sy ny ministère ka fa tsy misy nidira amin'ny poste fa ka justement zay ntsasika inona nidira amin'ny poste amin'izy satria taminanao le digitalisation hony dia misy ny poste ioko inona moa zany ny anjara asan'le poste mandritra le digitalisation zay ntsasika hoe izy ve no manatitra an'le carte any an-tranon'le olona ve sa inona ny asan'le poste zany tiako fanontaniana fanontaniana le izy fa tsy hoe constatation na zavatra ohatrany fa fanontaniana hoe inona ny andraikitry le poste zany ao anatin'le resaka digitalisation zay ny ilaivako ankizy be dia be hoe mba manao hanina kely ka zay ka ny amin'ny poste ka zay ny fanontaniako inona ny tena andraikitry le poste zany ao anatin'le fangalana bourse ka zay neny elodiandretany ka justement tsy ianao rery fa be dia be mihitsy mitaraina an'izay hoe tsy tafiditra anaty base hony dia asena aminao réclamation tsy mety mahazo foana tena mampalelo anahy le ankizy nandany frais nandeha niakatra teny fotsiny dia tonga eny dia hoe tsy anina anaty base nareo fa tsy mahazo indray andrekako nanoendry oui na tsy nandalo arony couleur sous prestataire de paiement poche prestataire de paiement inona ny tena andraikiny fa ngatsy hoe alainany amin'ny BOA le azaveo kely fa tsy azoko zany le izy alainany amin'ny BOA le izy fa maina zany za zany le izy hoe inona ny ilaivana zany koratatatatatabe za maina raha toa ohatran'ny taloha fotsiny voilà c'est l'izy misy ankizy hony rirarira amin'ny poste sy ny faculté nefa nanao inscription zareo dia tonga any amin'ny poste dia tsy anatin'ny liste ny étudiant prestataire de paiement fa ny azy zany fantaniako hoe inona atao inona zany le blablabla be ohatrany fa maninona raha zaraina ohatran'ny taloha hoe tonga any ianao dia milahatra amin'ny 7 maraina tsy maninona na dia amin'ny 3 ariva ianao vao mahazo ale vola fa au moins mba azy fa tsy hoe milahatra ianao hoe fadiny 3 adiny 4 dia tonga vandy hoe tsy anaty base dray ho nareo fa miala any
ny any Majunga maninona tsy hitako ka tsy tanaty base de données nefa nahazo carte hypoketra hatria dia finy tena nanao réclamation tsisy resaka hoe ny Cédric Ambintsony ny any Majunga nefa tamin'ny 4 avril nahazo dia tsy anaty base de données tsy haiko hoe atao inona za zany tsy haiko hoe bref ka zay le izy zany tokony atomboka any amin'ny zavatra voafehy aloha ny any aty ara bourse amin'ny mpianatra aty zany a tsy mikorotakorotana be ohatran'izao fa tonga dia alefa virement le izy rehefa mbola tsy ao anatin'ny capacité an'ny firenetsika manao zavatra ohatr'ireny resaka fandrosoana be ohatr'ireny a tsy tokony atao mihitsy aloha dia genre problème de réseau aloha problème de truc informatique mbola tsy voafehy an'le izy mihitsiny a fa dia tsy haiko hoe fiara-miasa amin'ny banque indray ve le izy tsy mampaninana le hoe mba famelomana amin'ny poche malagasy le izy tena je suis pour am'le izy fa le izy micompliqué fiainan'le mpianatra le fianarana efa mafy a le vola kely mbo ianteherana mbola ohatran'ireny manao guerre be mandeha miady ianao zay vao mahazo an'le vola misy tarako le mety le anina de première année zary zay indrindrindra mampalahelo a ny any amin'ny première année foana nitratra amin'le izy ny azo nisy ankizy ka anankizy iray zany a ankizy mpianatry ny FLSH faculté des sciences et des lettres faculté des lettres et des sciences humaines ankizy première année fa nataony digitalisation sy walalie lalala patati patata de vita le izy de androany natsona am'izay miakatra mangataka baka bourse nareo ny any amin'ny mention hafa efa mahazo mention zany ho an'izay mbola tsy mahafantatra an'le terme zany a hoe ho an'ny filière hafa na samy L1 ra samy première année la ankizy a mention hafa efa nahazo a filière hafa de zareo reny olona ataoko hoe firambe folo fotsiny a mbola tsy mahazo de ireo ankizy ireo anisan'le hoe natsona mihitsy na de efa hoe miakatra nareo androany fa androany voka efa anaty listre mihitsiny hoe am'izao voka le pardon 26 avril de voka tonga ny ankizy milahatra efa hoadina fito de zay vao miteny hoe tsy tanaty base nareo fa tsy mahazo vola indray de mba ahoana aky mba réaction lakizy efa nandany 10 ankizy de hiakatra eny fotsiny ka zay ho ala izy ny ela rasona lasa protocolaire be izy nefa le postre hitanareo tsy mampaninana anazy zany le izy raha ohatra ka hoe jere misy ankizy zao ato hoe anatin'ny listre ny bourse fa tsy ao anatin'ny listre ny postre ka inona ihany zany le izy zany tsy haiko hoe misy olona mibizina ve ao anananao so za tena pour be amin'ny resaka hoe famelomana amin'ny postre tena mahafinaritra an'ala izy fa le izy kosa rehefa entina anaovana bizina le izy de tsy mety kosa rehefa mikorotana be ohatr'izao de aloha ajanona mihitsy de averina ohatry ny anay taloha ny anay oa tsy mampaninana anay zany taloha avy mianatra de mileran'ny prof de hilahatra bourse de mandeha milahatra anao dray fito maraina anao amin'ny telo anao vao mahazo hipoketra carte visa lamma fotsiny liste main université de avidirina monsieur presse anaty base ka iny base mihitsy ny problème misy ankizy tsy ao anaty base le izy zany tena tsy mampaninana ana mihitsy ka iny mihitsy ao mampaleno ana le ankizy le ankizy le milahatra ela be eo fa zay zany zay marina ny tiana hoe tenenina le zavatra fa tsisy mesure d'accompagnement mihitsy ohatran'ny taloha ihany le fanalana le fampiasana sachet e sorona fampiasana sachet plastique fa misy mila rana mesure d'accompagnement le izy inona sorona le sachet plastique fa tsy hoe sorona fotsiny de eo barakainareo samy milanjany entana rehefa metseny de ohatr'izay koa io e sorona le fangalana le bourse lavabe de atao digitalisation de inona mesure d'accompagnement le izy tsisy le izy misy mitena hoe tokony ravaina poche za kosa tsy d'accord amin'iny ravaina satria ilainy io zavatra io aty zao poche mbola mandeha tsara mihitsy ny atsika moa zany efa lasa tsy mandeha le izy fa hoe courrier rehefa misy zavatra loza ngamba vovoray ny poche toko de mbola mandeha soma tsara satria mbola azandefasana entana avy aty euro aty France aloha zany fantatro avy aty France makany Madagascar de avy any Madagascar makaty France ny poche na io courrier na io zany entana mihitsy fa misy ohatrany misy fetra fotsiny izy hatramin'izao kilao mbola mandefa zany entana zany soma tsara ny poche hoe mbola miasa izy tsy mampaninana mihitsy sena mbola miasa le poche fa le izy zany tokony mba amboarina tsara ketriketrehana tsara aloha zay rena daholo ny resaka logistique rehetrarehetra hoe
miainga faiza de tia mibazan'le izy de alefa makaiza de makaiza de makaiza fa misy le izy ao ananonaninao a resaka logistika eo ampivoambonao zany misy fay misy zavatra tsy mety a ka mahatonga le ankizy lasa mampalelo ny any tena mampalelo indrindra le hoe atsofoka le karatra debité ny comptenao a nefa tsisy vola mivoaka de arirariran'ny be eo asiny any fotsiny le izy sexy hony anaty le solomaso ka zay ny olo ny aina mariny net za mihitsy hoe milahatra amin'ny enina maraina am'raika ambe folo anao vao maso mba ho mba azo le folo efa vola kely iny ve reto de mbola ampitsaliana an'le ankizy ohatr'izao ndray zay renareo misy ankizy miala avany Antsirabe aka bourse fotsiny le bourse any reto ka eo amin'ny question ana 20 000 ariary zavatra kely de zay re lany ny azany zay mampaleo le frais an'le ankizy fotsiny jere oui ka za mihitsy le hitako mihitsy le hoe atran'le professeur be mpampianatra reny asena milahatra pour digitalisation ça c'est du foutage de gueule io a zany araky le teny Vanessa Manonga hoe rehefa any fanabeazana mihitsy ny potika de tsisy mandeha firenena Einstein angamba ny teny an'izay koa raha tsy diso hoe raha te hanimba firenena anankiray ianao de any fanabeazana any amin'ny éducation no asiny de ohatr'izay le izy io tena fanao natao atsirambina mihitsy ny resaka fanabeazana ao Madagasikara de lasa mampalahelo le izy satria eritrereto hoe zany hoe ataoko hoe na any fanabeazana fototra arany fototra fisasa tsy ampy fitaovana tsy ampy mpampianatra tsy ampy karama mpampianatra kely etrety hatrany amin'ny fanabeazana fototra ka hatrany amin'ny anjery manontolo anjery moa zany bref hatrany amin'ny anjery manontolo hatrany amin'ny université hatrany amin'ny fianarana ambony zany de misy olana ohatr'izao ka raha reo firenena raha mitotongana so de avy ndray zao tonga lavatra mianakafy tena aloha mety amin'ny université privée nana ka ny olona rehetra toko tsy hanambola hianatra amin'ny université privée ary tadidio zavatra hitako taty France ny université mpanjakana ny tena université prestigieuse aty ka tokony ohatran'izay koa ny any amintsika hoe nivoaka ny université mpanjakana zany vadika ny tena teo hoe ny université mpanjakana zany publique zany hoe université prestigieuse aty hoe aty à Paris ohatrany hoe mivoaka ny Sorbonne zany ianao tena hoe te milay zany de ny antsika koa tokony ohatr'izay hoe tokony mahazo lanja ohatr'izany koa ny université mpanjakana fa nefa misy zavatra ohatr'izao de lasa mampalahelo le mpianatra zay mihitsy aloha milahatra ohatrany taloha ndry tony hoe mpampianatra koa milahatra de tsisy mianto tena le izy le izy aloha tsy haitsonina bizina na ahoany raha ndray amialy asiny aina zo za mitatatata foana fa ndraindray hieno foana le izy misy matoa mbola misy am'ireo mpitondra fanjakana reo mandefa message aty zany hoe misy tonga any apototsofo sy any apoto-maso zareo any zany zao tatatata ataoko zao za sy ny alika ho mitovy any vovo fotsiny ka zaranareo ary misy mivovo adidiko sy andraikitro no mivovo eto zay tena hoe matoa mbola misy am'ireo antoko politika reo mandefa message ana mba ampideradera hoe misy ry zareo de zany hoe mbola tonga any apotonanga sy any apoto-masony sy any apoto-tsofony ny zavatra tatatataiko isan'andro eto fa de zay foutage de gueule be le izy zany zarazareo ty zavatra ty mba ho hita tompona andraikitra fa mampalahelo le ankizy en fait zay samy teniteny hoe ajanony ny solution de ajanony le bourse kely sisa ny tranopako anareo reo satria tsy mitovy amin'ny farim-piainanareo reo daholo ny olona rehetra ny ankizy mianatra any amin'ny sekolim-panjakana de tsy mitovy farim-piainana tsy mitovy fiaviana samy hafa daholo ny zavatra ny ainan'ireny ankizy reny misy ankizy toko de miaina anaty bourse ny bourse misy na de lozany mirevy eny amin'ny seza fotsy eny amin'ny iza moa le anankiray anarany iny tsy maninona zany any zareo zany fa misy ankizy ohatrinay zao tompoko de niaina tamin'ny bourse anaovana photocopie anaovana ividanana le polycope reny mba anaovana connexion kely any amin'ny cyber zany ilaivanay an'ireny bourse reny tamin'izany kely de kely izy fa mahavita zany mahavita mandeha tongotra avy eny Ankatso ka hatrany an-tranonay
mba mitsitsy fre sitrany ahy ary io tsy ny eo akatso rehetra fa ny université rehetra Madagasikara ary le resaka digitalisation sy problème na bourse araky ny commentaire hitako majanga ko tratra fianaratsokatra traiko ny any de Gaulle zany raha tratra sy ny ao Tamatavy fa de samy tratra daholo ny ankizy mampalahelo zany izy fa ny fanabeazana nefa potika de tsy manjary ny firenena ka de saminareo tadidio tsara zao zavatra antranga rehetrarehetra zao am'izao taona raiky tamin'iny taona raiky amby roapolo sy roa amby roapolo sy roa arivo de mahaiza mifidy amin'ny 3 sy 4 arivo eny amin'ny dôme maseza fotsy zay miteny de mihinana kely mihinana inona ke ka zay nge hoa mampalahelo izy lasa le poste tratra farany no tena hoe zay tratra farany no boka zany am'ty resaky ty de mampalahelo le izy za tena tsy mampaninana mihitsy hoe mampivoatra sy mampisy asa kely ny any amin'ny poste malagasy fa le izy zany suive monsieur d'accompagnement ataovy aloha amboarimboarina tsara le izy de tena mba fangatahako fanajana le mpianatra re tompoko tena eto tena samy teny hoe reo no aviny ny firenena rehefa ohatry zao narovanareo azy kinona tsony no azy azy eo andria malasy ny aina zo mangahazo zaky atiky fa mihinana mangahazo foana fa tsy maninona zany fa de zay mampalahelo le ankizy zany le manda frais mba mangataka amin'ny bourse kely efa bourse kely efa anina kely vongandity kely iny de mbola anaovana zavatra ohatry zao ihany de mampalahelo le izy andray eloti Andrea Tina efa nisy fotoana hono izy menimenina resaka bourse tamin'ny 2e année fa tena maro ny teny hoe aza menimenina fa nareo efa gratuit nefa mbola omena mitabataba ihany marina mihitsy ny Elodie Andrea Tina ka asio mihitsy reny olo reny za efa tratra zany hoe raha izao kosa aloha problème de aleoko ny ana le mandoa vola zany fa tsy le omena vola or reto ny olona tsy manambola daholo andeha amin'ny université privé andoavana écolage ka zay mba kely mba afaka omeny fanjakana anazy iny ve no foinareo sady io nataoko hoe ntsika moa zany ty mangalataka système français fa système français io manome bourse any amin'ny sekoly mpanjakana io mahazo bourse amin'ny mpianatra misy manontany hoe napsa naturel ve le molotra olona tsy mpanaraka anahy kosa angambo io ka zay le izy zany diso be loatra le titikely ao ampovoanimbony ao le avany amin'ny université any amin'ny Supres ka hatrany amin'ny poste sy ny banque misy olona titikely ao ananonaninao de mihinana an'le zavatra mahatonga an'io zay mihitsy ro varakotony aina tsy ho tsapan'le olona tsy nianatra te mihitsy ny lanjazam-bory zany ka za eto solo tena ny ankizy efa mpianatra solo tena ny ina ho fiteny taloha reny mahita molala mpianatra tena ny université Antananarivo no misolo tena miresaketo oui raha toma hoe ny mpianatra katsoetra ny ankizy mpianatra amin'ny université mpanjakana de tratra ny taimbavan'ny olona io foana mihitsy hoe nareo efa mianatra gratuit de mbola bourse foana ndrasareo matoky zahay mianatra université mpanjakana de tsy mahatakatra zay andehanana eny amin'ny université privé azonareo ka zay mba bourse kely mba omenanay io de tianay be le izy satria ilainay io ary tadidio fa naty amin'ny firenena mandroso ara ny université mpanjakana zany ty université tena bonne ny université mpanjakana dia reconnu foana naizanaiza le anao tsy hoe mitena koa hoe ratsy université privé samy manana ny antro azy le izy fa ho an'ny tiako lazaina de ho an'le olona le mana ratsy ny université mpanjakana reny zay tafita aloko zany ataoko tsy manina afaka miteny mihitsy miseho milay mihitsy hoe zay tafita tena université mpanjakana zany lahatra be zay lahatra bourse mandeha tongotra zay mandeha mianatra satria mitsitsy an'le bourse kely iny manao photocopie impiry zay fa vita ihany le izy milahatra amin'ny enina maraina zay raiky amby folo vao mahazo bourse raha tsy manina nanamafy anay reny ndrasa tsy hitako ka zay mihitsy le izy ny teny tatamo hoe tsy mandoa écolage zay nefa be de be zavatra ilaina am'le izy voilà mpampianatra vacataire aloha de mijaly mihitsy aloha eny amin'ny université pardon
Saotra ho ny soloteny merci e. Rovarakoto miaina. Ka zay zany a ho andreo an'izay latsaka ho fidina manaraka za zany mba fangatahana zany tsy za moa tsy hoe inona akory fa mbo solotena amin'ny mpianatra zany e mba mangavo hoe mba ataovy prioritaire toy ny any amin'ny lafin'ny éducation amin'ny lafin'ny fanabeazana sy ny fampianarana any tena tsisy miraharaha tsy misy manisy sira mihitsiny any amin'ny zay tsy miraharaha hoe zany hoe amin'ny mampianatra teneniko amin'ny mampianatra taloha sy amin'ny mampianatra tamin'ny sekolim-panjakana tsy mampaninna anay mihitsy zay fototrafitra any hoe ohatrina olona na ratsy izy tsy maninna zany fa ny anay zavatra ilainay zany a de le hoe fampianarana mbo mirindra tsara ampy fitaovana tiako toerena fitaovana na de lacrière mbo ampy éponge zavatra kely ohatr' zany miborosany ankizy hitanareo zay mihitsiny tsy hitako tsony message teo hoe omena gratuit nefa menomenina ho ny mpianatra eny ka zay mihitsiny tsy azony tsy tapan'zareo le izy ka zay misy budget mihitsy hoe fa hoe bourse amin'ny mpianatra de université publique rehetra misy an'izany na tia France ary misy budget hoe tia bourse ho an'ny ankizy aty raha mbola misy an'izany hoe izy ty satria mantsy ny aty zao ohatra ny arakaraky ny ankizy arakaraky ny fari-piainan'ny ankizy aty zany ny azahoany bourse tana Madagasikara koa nisy fotoana ohatra zany mila ohatra ny fiche de paie ray aman-dreny ahafahana mamia le bourse fa zao moa taty aoriana izy manahirana be le izy sady be de be koa ny olona mety tsy mana fiche de paie zany ohatra de natao nitovy daholo ny hoe samy mahazo daholo ny ankizy fa taloha misy an'izany hoe zay ankizy ohatra ny hoe mitsaratsara karama ray aman-dreny de tsy mahazo bourse fa natram'izao aloha zany mbola misy an'izany hoe raha vao efa ny double anao na ny triple de miena ny bourse anao ka zay oa le izy any am'le lafin'ny fanabeazana mihitsy zany mila atao mafimafy e de hitanareo koa tsy voatery hoe zany hoe ona moa zany hoe mila valorisena zany asa satria mampalelo ny any Madagasikara zany ohatry ny hoe raha vao tsy piasa blondy de ohatry ny hoe tsy tafita amin'ny fiainana ny aty zao valoriser be mihitsy vao vita ohatry ny hoe brevet ndry classe de 3e zany any amintsika de miditra ohatry ny hoe tonga de manao hoe bac pro zany ndry ohatry hoe bac pro pâtisserie bac pro zavatra ohatr' zany bac pro cuisine tareo valorisena daholo ny asa rehetrarehetra cuisine misy koa ny hoe fitaizana zaza misy koa ny resaka any amin'ny bâtiment misy koa resaka ohatry ny hoe inona moa ohatry ny hoe any amin'ny resaka varotra zany tsy tonga de hoe marketing be ngezabe reny fa resaka any amin'ny varotra hitanareo valorisena ohatr' zany izy misy koa zany mbola ratsy dizy koa misy ny bac pro le ohatry ny hoe fianarana ho tantsara reny sa CAP reny tsy tadidiko tsony misy formation be de be valoriser fa ny antsika rehefa vao tsy piasa brondy de ohatry ny hoe tsy tafita raha ohatra ndreka mamboly sy miompy ny zavatra atao ndry de hoe nanao agrove raha vao tsy agrove de ohatry ny hoe tsy tafita nefa misy zavatra afaka valorisena be de be ohatr' zany fa iny zay ho antony système éducationnel fiteny zany éducationnel ny any amin'ny resaka fampianarana sy fanabeazana antsika mihitsy ao Madagasikara no tsy ampy zany no tsy ataoko raha be hoe tsy clé bourse arony tsy mahavidy boky ray raha tsy hoe amin'ny toto-patin'ambondrony efa mbo mahavita photocopie aloha iny fa zay zany tsipy ny teny any am-pony malala engany hoe ty mba tonga eny am-potsofin'olo fa zay mahaiza mifidy amin'ny fotoana manaraka de ho an'izay mpitondra manaraka zany mba any amin'ny éducation zany mba atao mafimafy zany le izy tsisy fimba le fampianarana tsisy maela tsisy valoriser tsony ny asa afaka ataon'ny mpianatra rehetrarehetra fa lasa ohatry ny hoe rehefa tsy piasa braondry rehefa tsy piasa mpanjakandry de ohatry ny namany tsy tafita aty nefa ndry manana bac pro ohatra na ataoko hoe manana BTS ndry manana CAP petite enfance zany ndry de mitaiza zaza ny asa ndry valoriser tsara manao zavatra ty ndry mbola ohatry misy bac pro esthétique koa esthéticienne ndry misy diplôme ndry fefa valoriser zany fianarana zany azonareo système éducatif zay le izy teo système éducationnel lol bref zay zany mila amboarina mihitsy ny any Madagasikara fa zany hoe mbola tsisy manisy L mihitsy zany le tsisy manisy combien ngamba miandry ana ho foloa ngamba n'izay vao misy anisy L le izy io zany problème voalohany resaka fanabeazana de resaka any amin'ny santé koa
resaka any amin'ny fahasalamana koa tsisy miraharaha mihitsy ka anka lasan'ny dokotera foana mazotsiny nefa le système de santé antsika any Madagasikara mihitsy tsy manjary sako ny tena an'izay oui commando mijalojalo kely zay vao rôle zay mihitsy oui ka zay mihitsy le mpampianatra mampalahelo mihitsy tena hoe mampalahelo e karaha me efa zarizary a tena ohatry hoe tsisy fanajana vao tsy manaja mpampianatra ianao de efa tsy hita e coucou miaja fa de zay de atsipony tena rahampony malala résumé alise zany de hoe mba jereo kely reo amin'ny resaka bourse azafady tompoko fa mijaly le mpianatra misy mandofo re 10,000 miakatra eny fotsiny de aveo de tonga eo vao efa milahatra evela be zay hoe atsa ao anaty base nareo fa ndana aloha mody tena mampalahelo be le izy amboarimboary tsara aloha sy zavajavatra ao ananonaninao a zay vao atao le dizareo zarazareo ohatry ny tamin'ny taloha fa mandreraka be azonareo tsy haiko hoe izy alenareo tena eny fa tsy fotsiny tena mahalala misy mitendry zao mba sasaty napsy matahotrina gagazo zatsy ny resaka politika mihitsy fa système éducationnel teneko tsy manina tokany amin'ny ministre ny fampianarana tsy maninona hoan'ny ohatrany hoe ho an'izay tompona andraikitra ao amin'ny resaka fanaovana bourse tsy tadidiko na raha le madama atao amin'ny bourse talohana iny de zay va lany rorako zay koa iobrakoto arsoa ninina simbaina le fampianarana am'izay afaka lalaovon'ny olona malagasy zay indrindra Pitiana ny fanabeazany de am'izay afaka hoentina amin'ity daholo ny malagasy rehetra ka za manaiky hoentina amin'ito rakizy a nareo no avy ny firenena de zay fa za zany mampirisika foana ny ankizy mazoto mianatra toy izy foana fianarana fa tsy anenenanao io na tsy maro reo be taimbava hoe inona ny anarana ngeza be la be zany efa tsy ahita sakory tsy maninona zany tsy maninona zany fa tsy nanenenanao fianarana vitanao tsisy olona nanenina ny fianarana nataony zany tsy haiko aloha fa en tout cas aloha hatreto tsy mbola nen'olona hoe za ky nianatra be nanenina mihitsy nianatra takzay 90 taona de fa tsy haiko inona re mitenenina fa tsisy olona nanenina zany noho ny fianarana nataony a fa tsisy tsara noho ny fianarana ihany io a fa zay ny tena hoe ho avy ny firenena sy ny ho avinao zany à un moment donné de ta vie zafady fa lasa miteny français hoe andray andro any fotoana any andro a un moment donné amin'ny fiainanao a tsy maintsy ilainao ny zavatra nianaranao iny le fianarana ataonao iny tsy maintsy ho ilainao iny sady hafa foana ny olona nianatra sy ny olona tsy nianatra fianarana lova tsara indrindra ka de zay a satria tadidrio fa ny fianarana zavatra hoe manana fahalalana ianao ary fahalalanao zavatra tsy afaka esorin'ny olona aminao satria miraikitra ato ny akanjonao afaka endahan'ny olona findainao afaka esorin'ny olona na de ny asanao io ara afaka esorina aminao ny fiara be 4x4 ranao sy ny ferrarianao afaka esorina aminao fa ny zavatra tsy afaka esorin'ny olona aminao de fahalalanao sy ny fahaizanao ka zay mahatsara an'le hoe ho anareo zay mianatra de toy izy ny fianarana fitao a aza manenina mihitsy amin'ny fampianarana sy ny fianarana vitanao fananarana be le kalanapsa zay va de sotranareo nijery teto nisy teo amin'ny 10 mahery teo tsika nijery a efa mba izy zay efa mba nisy 10 aloha na eno an'izay resadresaka teto zay sy ny karapetsina rehetra andeha andro sakafo amin'izay a io a fa reraka de courage daholo nareo mpianatra rehetrarehetra de aza manaiky zany aza matahotra an'izany fa zoanareo io efa anjaranareo le bourse iny a de zoanareo no mitaky azy migreve de manaova torapa laingako zany antsy mitena an'izay fa zay fotsiny laingako zany fa mahaiza mitaky ny zoanareo fa zoanareo zay de courage daholo nareo a mafy le mianatra mafy mianatra eny amin'ny sekolim-panjakana fa de courage daholo a indrindrindrindra nareo any satria isy ny teny koa ny mpianatra ny Majunga koa tratra de courage koa ny université amin'ny Mahajanga fianaratsoa barika 10 koa mety hoe tratra an'izay koa zao ny any Toamasina fianaratsoa tsy haiko ny any Antsirana na Ravoa fa ho an'ny fianarana université mpanjakana rehetra sy ny fianarana fanabeazan-tsotra de courage daholo nareo a de mahaiza mitaky ny zonareo merci otiniela rasinjanahary a de zay rakizy fa de misaotra nareo ny tafatafa misaotra ny ainy moa zany indrindrindra de misaotra re nanao témoignage BDP reny hoe zay de misy mitena hoe nisy ny ainy zay mihainy foana
za mihaino foana zay taraina ny olona de indraindray le tena tsy zakako tsy mampite hitroatra zany le fiainany za tsy miresaka apo fa zay fotsiny le resaka any amin'ny éducation tena tsy zakako éducation resaka any fanabeazana resaka fampianarana resaka fahasalamana reo zavatra tena tsy zakako mihitsy satria reo tena ohatrany hoe ataon'olona tsy rambina loatra le izy ao Madagasikara ka de miangavy amin'ny mpitondra zay manaraka eo sy zay ho avy mba jereo ny resaka fampianarana afaka misy mitena hoe tsisy miaino kindrerina aby sa tsy rarahako zany misy miaino foana ny ananinany madame ministre ny fampianarana de zay raka izy fa de mandra-piona mandra-pitafa daholo de atsipony teny any Ambony Malala de zay maheno zany de mba ho egny any mba ho tonga any apototsofony sy ny eny apotomasony apotonangy sy ny eny apotonorony zay tompony andraikitra ny ty resaka ty de zay de misaotra nareo daholo ny tavatafa de oroka mamy de courage daholo ny mpianatra rehetra